Miaraba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Ny resako androany dia natokana mivantana ho an'ny fitondram-panjakana zay mijoro amizao zay tarihiny Andriamatoa Filoha Randrianirina Mikael. Misy afatra ihany koa mivantana amin'ny Andriamatoa Filoha. Alohan'izany nefa dia faly miarahabanao Andriamatoa Filoha amizao andraikitra sy adidy masina ho an-tanindrazana zay endreketanao zao. Milary soanao ihany koa avita atrakany sy andavany ny andraikitra lehibe zay hosahaninao eto amin'ny firenena. Koa mirary soanao mivavaka ao anao ho tahin'Andriamanitra amizay atao rehetra ary tsy hisy sampona izay ho atao rehetra. Mamela ahy ianareo ianao Andriamatoa Filoha, ianao jeritodika kely makasika ny tolona zay nazahony vahoaka malagasy izao fandresena lehibe izao. Ekena tolona ny raisatsika rehetra vahoaka malagasy izao natao zao fa na de izany aza tiako faritana kely fa izahay influenceur vitivitsy aty ampitan-dranomasina dia efa nanomboka ny tolona hatramin'ny ela mba tsy ilazana hoe izahay no tena nanomboka ny tolona voalohany ny teny foana teto nanaitra ny sain'ny malagasy ny teny foana ny zavatra tsy mety atao amin'ny firenena ny teny foana ny zavatra tsy mety atao amin'ny mpitondra sy ny mpanao politika satria tsapanay fa tao anatin'ny diktatira tanteraka ny vahoaka malagasy rahantsika mahita reny fa zay maneho hevitra sy miteny marina dia ny fondra no setriny zany. Ka izahay influenceur vitsivitsy tatia no nisolo tena ny vahoaka malagasy ny teny ny zavatra narary ny vahoaka malagasy hatramizay ka hatramizay. Ka isaorana eto ny indrindrandrindra ny tanora zay nanaiky tonga saina ihany efa tamin'ny farany isaorana ny tompon'andraikitra rehetra ny vahoaka malagasy zay tafafoa ihany koa tamin'ny toromasony ka nahitatsika zao fandresena lehibe zao. Isaorana manokana ianao Andriamatoa Filoha zay nanana finiavana hangala ny Madagasikara ao anatin'ny lavaka mangitrokitroka sy fahantrana lalina zao ka nisoloanao tena ny folo alindray malagasy. Ka isaorana etona ihany koa ny folo alindray malagasy nahatsapa ny fahorian'ny malagasy anatin'izay taona maromaro zay nahatsapa fa tena latsaka tanterena ny firenena malagasy. Zay angamba no mahakasika an'iny fa hiditra amin'ny votoatondresaka zaho eto ka atomboka amin'ilay devizin'ilay Repoblika Malagasitsika dia ny atao hoe tanindrazana, firaisankina, fanorenana. Ka ho raisiko voalohany ilay hoe firaisankina. Mazava ho azy zany ny firaisankinantsika malagasy rehetra tsy akanavaka no entina hanarina ny firenentsika Madagasikara, no entina hialana amizao fahantrana lalina izao zay angamba no azoko ho andraisana ilay hoe firaisankina. Ka noho zay firaisankina zay dia manana ny anjara birikinay ihany zay mbola fanohizana lay fitiava-tanindrazana zay nataonay hatramizay fa enina dia nisy aza ny ompa sy ny fanakianana fanambanina ny namana sasany aza voan'ny fandrahonana mihitsiny nefa tsy nampihemotra anay zany
noho ny fitiavana tanindrazana sy ny fitiavana ny vahoaka malagasy. Ka ho tohizanay zany amin'ny fitondrana ny anjara biriky am'izay firaisakina zay hoentitsika hangalana Madagasikara ao anatiny lavaka mangitrokitroka. Raha ho an'ny tenako manokana dia tsy manana mari-pahaizana ambony ahafahana mandray andraikitra ambony, ary ihany koa tena indrindrandrindra tiako tenenina dia matoa nanao an'izay fitiava-tanindrazana izay dia tsy misy eritreritra ny hitady plasy, hitady toerana sanatrian'izany fa fitiava-tanindrazana madio. Ka arakevitra no tiako ho ampita eto, satria araky ny teneniko zay ny tsy fananako mari-pahaizana ambony, ny tsy nahafitafitako fianarana ambony toy ny rehetra, sainga raha ny hevitra hoentina atolotra hampandrosoana Madagasikara dia mety ho ananako zany. Ary tsy midoka tena ho eto Andriamatoa Filoha, fa mety hanana hevitra tsaratsara kokoa noho reo nahita fianarana zao, satria mahatonga amin'ny teny an'izany reo nahita fianarana be diplôma dia teoria sy ambony latabatra no hevitra hitany fa ohatranay reto de tena olona ny aina tany anivon'ny fiarahamonina izay mahatsapa ny fijalian'ny Malagasy sy mahay hoe inona ny tena olany Malagasy majinika, inona ny tena olona any fotony, ary hoe mahay hoe inona natao hoe fijaliana izany. Ka zay zany no tiako tenena am'izay. Ka tonga eto zaho hanolotra ny zavatra mba tiako ho tanteraina sanatria akory handidy fa fiangaviana. Ka zaho lay zavatra tiako hangataina sy angaviana eto Andriamatoa Filoha, ho tohizako ihany lay resaka devise teo dia ny hoe fanorenana. Hanorona Madagasikara vaovao tsika, hanorona fiainam-pirenena vaovao tsika, mazava ho azy zany fa noravaitsika tanteraka hatrany amin'ny fotony lay taloha teo. Ka noho izay fanorenana vaovao zay dia ny angatahako tompoko dia mba ho zavatra vaovao no hita ao amin'ny fanorenana rehetrarehetra. Ny angatahako mba tsy hisy ao anatin'ny fanorenana zay reo zavatra nanimba rehetra ny firenentsika, reo antoko zay ny hita fa nanimba ny firenentsika Malagasy amizao. Zay aloha raiky voalohany araky ny ara-politika zay. Hiditra za amin'ny resaka lalàna, satria tenenina foana hatramizay fa Madagasikara dia tandalàna, nefa raha tena ny zoina dia tsy tandalàna i Madagasikara hatramizay, noho ny zavatra efa hitatsika nandalo tsy ho averina etsony zany. Ka ny zavatra tiako angataina Andriamatoa Filoha dia am'izay resaka lalàna zay dia ny handiovana ny fitsarana malagasy, handiovana ny fitsarana malagasy, satria ny fitsarana malagasy hatramizay dia anisan'ny faktera nampikorotana ny fiarahamonina malagasy noho ny fanjakan'ny kolikoly, noho ny fisian'ny mpitsara tsy manaja ny fianianana zay nataony fa manaiky mandray baiky ny mpanao politika, manaiky miandany amin'ny tsy fahamarinana noho ny kolikoly noho ny fitiavam-bola. Ka zay zany no tiako angatana hoe handiovana ny fitsarana rehetra eto Madagasikara. Manaraka zany ny tiako angataina ho diovina ihany koa dia ny
ao amy domaine tompoko satria ny domaine ihany koa de anisany na faktera ray nanakorotana ny fiarahamonina malagasy ary tena nampifamono ny malagasy amy resaka adi-tany ka ararotiko eto zany ny tonga de hidirako amin'ny resaka sosialy rehefa niditra am'izay resaka domaine zay de ny angatahako voalohany dia ny mba hamerena ny fitondram-panjakana reny tany vahoaka majinika tsy manatsiny tsy manana interana reny nalainy olona mpanambola nalainy mpanao politika reny mba haverina am'zareo ara-dalàna ny tanindrazany fa maro any malagasy veritany lova tamin'ny razambe dia alainy mpanao politika alainy mpanambola de tsy afa manoatra de mifanolotra am'izany mbola tsy vitany tany nalainy fa mbola gadraina ihany koa lay tompony tany zany ny zavatra niainana malagasy daholo zany ary mariky ny Madagasikara fa tsy tandalàna zany velively Madagasikara raha ny zava-nisy teo aloha no jerena ka zay no fangatako Andriamatofoloha angatana amin'ny fitondram-panjakana mba hijerena ny tany rehetra ny olona mba haverina amin'ny tompony ara-dalàna ary omena taratasy ara-dalàna izy reny hananany lay tany. Faharoa manaraka an'izany mbola resaka sosialy any satria araky ny firaisakina teo zao hoe andaotsika hirahina hanarina Madagasikara ny angatahako amy fitondram-panjakana angatahako aminao ihany koa Andriamatofoloha de ny makasika ny douane makasika ny douane satria rahirahina tsika ny mariky ny firenena mandroso voalohany dia ny isa tokatrano manana ny ampy manana antonasa ara-dalàna ka izahay diaspora ty andafy efa misy 10,000 angamba raha tsy diso ao zay manana fianakaviana daholy any Madagasikara manana fianakaviana tokony ho ampina any Madagasikara maro reo tanora maro reo fianakaviany tsirairay avy manana traikefa fa ny fitaovana no tsy afaka afana manatanteraka an'izay tsaikefa zay nanan'izay mba afany manangana orinasa majinika tsirairay raha tsy teny fotsiny ohatra hoe raha misy vehivavy anatin'ny tokatrano reny mahay mandraitra nefa na masinina hovidiana aza tsy manana fahefana hividianana an'izany ka angataiko Andriamatofoloha angataiko amin'ny fitondram-panjakana mba amoraina ny freny entana ao amin'ny douane Madagasikara mba afany ny malagasy 10,000 mahery eo handefa entana materialy ho ampiasainy malagasy tsirairay aby na ireny fanampiana taon'ny association reny satria zavatra azo mora reny atya fa noho frais de douane midangana dia tsy afaka mandefa satria ny frais de douane de misy efatra avoeny ny zavatra vidina avy aty ka tsy tafavoaka mihitsy nandefasina an'izany ka resaka douane io zany mba hangatana fitondram-panjakana amoraina ny fampidirana entana mba ahafahany malagasy mifanampy mba ahafahany malagasy aty ivelany mifanampy amin'ny malagasy anatanindrazana toy ny firenena afrikana sasany satria ny firenena afrikana sasany dia manamora tanteraka ny fampidirana entana any am'zareo ka zay no zavatra tiako angatana aminao Andriamatofoloha angatana amin'ny fitondram-panjakana zay tarinao fa raha ataoko angamba raha namoraina io frais de douane io de samy nanampy ny fianakaviany ara-materialy ny namana ny association ny gasy rehetra ty andafy vetivety de fa samy manana antonasa daholy satria afaka misy materiel ampiasana tsara reo zay nanao fikaroana sy efa manana traikefa amin'ny famoronana asa. Zay no lava zay no vitsy mbola iverina eto matetika ihany moa amin'ny fanoloran-kevitra zay takatsy ny saina amin'ny hoentitsika hanarenana haingana
any Madagasikara. Ka zay angamba ny lavany ny foia fa de mankasitraka tompoka ary manatena fa ho tanteraina reo zavatra mba fangatahana ireo. Misaotra tompoko.